Iarahantsika mihitsy ny zava-misy eto amin'ny firenena eo amin'ny tontolon'ny fampianarana sy fanabeazana. Potika tanteraka tokoa ary mahomena ny mijery ny fampianarana sy fanabeazana. Resy lahatra izahay amin'ny vina napetraka tahiana amin'ny nametrahana ny fampianarana fanabeazana ho laharam-pahamehana. Aza adino fa ny fampianarana sy fanabeazana no antoky ny fampandrosoana ny firenena. Ao anatin'ny fianakaviana amin'ny fampianarana sy fanabeazana izy, tsy adino tsika mpampianatra firamina, torak'izay koa ny mpianatra, ka manao antsoava amintsika andao izy ampiana. Ho ampiantsika izy amin'ny alalan'inona fandraisantsika andraikitra, fandehanantsika, fiarovana ny zoantsika, fandehanantsika mifidy handatsaka ny vato laharana faharoa. Koa manainga antsika rehetra, mifoha aza, raisy ny andraikitrao, arovo ny zoanao, tanterao ny didinao.